Eli tany an'efitra. Izy no Eli mpaminany teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Ahaba-mpanjaka. Izy no mpanjaka Ahaba avy amin'ny taranaky ny mpanjaka Nano ratsy. I Ahaba-mpanjaka nefa no ratsy indrindra. Tsy nanaraka an'Andriamanitra intsony Ahaba sy Jezebela vadiny fa nanompo Andriamanitra diso antsoina hoe Baala. Ny asan'ny Eli dia laza tamin'ny vahoakan'i Israely sy ny mpanjaka Ahaba mba hitsahatra tsy hanompo amin'ny Baala ary hanompo an'Andriamanitra indray. Tsy tiany Ahaba sy Jezebela nefa izay nolazainy Eli na niporofony tamin'ny olona rehetra fa mahery noho ny andriamanikafa rehetra Andriamanitra. Nahateritra ny Jezebela Eli ka te hamono azy, ka nandefa hafatra taminy hoe mamely asy mamono ahy ireo Andriamanitra, na dia tsy hamono anao aza aho raha pitso toy izao. Raiky tahotra Eli ka nandositra ary nakany amin'ny tanàna iray izy ka nandao amin'ny mpanompony. Dia nandeha irery tany an'efitra ary mipetraka teo ambanin'ny hazo ka mivavaka mba ho faty. Nolazainy fa manana tompo izy ka andry ary atory. Fa raha natory izy dia nisy anjely nanohina azy ka nasainy nitsangana hihinana. Dia nijery ny manodidina izy ka indro nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavoara teo amin'ny lohany. Dia nihinana sy nisotro ary niverina natory izy. Niverina indray ilay anjely ny tompo ka nikasika azy ary nanao hoe mitsangana, mihinana indray fa ho lava loatra no alehanao. Nanao izany izy ary nanome hery azy hitsangana sy hanondia no any amin'ny toerana antsoina hoe tendrombohitra Sinay izany. Taty aoriana dia nanao izay tian'Andriamanitra ataony Eli ary nilaza tamin'ny vahoakan'i Israely mba hanaraka an'Andriamanitra indray.